Totosa omaly tetsy amin'ny FJKM hatrany vato Ambatonakanga ny fanamariana ny andron'ny Baiboly na ny datiny 20 Jona nankalazaina niaraka tamin'izay koa ny ivon'ny faha-roanjato taona ny trano printy voalohany teto Madagasikara izay an'ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara na ny FJKM ihany. Eo koa ny faha 170 taona ny Baiboly Malagasy, tantara tena mifampiankina teo amin'ny fidiran'ny kristianisma teto Madagasikara ireo, hoy ny fanazavana. 20 Jona andro manan-tantara ho an'ny Baiboly Malagasy. Zay no nitanterahana nankalazana an'Andriamanitra teto amin'ny FJKM Tranovato Faravohatra. Fankalazana telo sosona no tanterahana ary mitotona 20 Jona avokoa ireo fankalazana telo sosona ireo. Fankalazana voalohany dia ny faha-roanjato taona ny trano printy ny FJKM. Ny fankalazana faharoa dia ny faha 170 taona ny Baiboly Malagasy, izany hoe ny nahavitanana notan'ny Baiboly Malagasy voalohany teto Madagasikara 170 taona androany. Ny fankalazana fahatelo dia ny faha 120 taona ny fikambanana mampely Baiboly Malagasy. Mifandray ireo tantara ireo satria ny toerana izay namitana ny Baiboly Malagasy voalohany dia tao amin'ny trano printin'ny LMS tamin'izany fotoana izay lasa trano printin'ny FJKM ankehitriny. Manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia sy ny nomerika amin'izao fotoana izao ihany koa dia tsara ny manamarika fa tena mifampiankina ny taratasy sy ny nomerika satria izay voarakitra ny taratasy ihany no narafitra ho voavaky amin'ny teknôlôjia ankehitriny. Ny teny ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Isaia 7:30 manao hoe soraty amin'ny taratasy mba haritra moa no teny filamatry ny trano printy, hoy hatrany ny fanazavana. Miaintsika zao taona 2024 mbola apetra ao amin'ny taratasy mba haritra satria mbola ny fiainantsika andavanandro amin'ny ankapobeny dia mbola miankina amin'ny taratasy fa tsy mbola misy mandeha ambony écran zay filaza azy. Misy fanazavana roa zay zavatra iny, ny numerika ny atao hoe numerika dia karazana teknôlôjia ihany fa ny fanotana printy ara-taratasy eo ilay misy numerika sy fomba tsotra kanefa na ny fomba tsotra dia misy natsaraina tasika aoriana ka le atao hoe numerika angamba tsy daitsy zay rehetra fiketrany amin'ny fanotana printy fa hoe aiza ny trano printy sy ny teknôlôjia miezaka manaraka ny teknôlôjia ny fomba fanotana printy moderna ny trano printy FJKM amin'izao fotoana izao na dia andeha atao hoe aty amin'ny tany andalam-pandrosoana resika na ny trano printy goavana indrindra eto ary dia mbola tsy mitovy lenta amin'ny famokarana any ivelany.